If I had a piece of Sinazi, Malakelula, if I had a piece of Sinazi, Malakelula, never go
Anoti Molly Horns see my age Tangan Paginote As a Nishiras Pagay Mapalimit me As a Nishiras Pagay Mapalimit me Hatu Folowa Examining Sakarao Out Sanilan Malengino Fulana Reponere Kubani Yatimuto Manderaga You're not sick I'm not sick my only one I'm gonna see my age I'm not forget to see that's my guy my baby me I'm see that's my guy my baby me as a person to fight back my whole way it's fine in the Lord is in as a person that's one more day in the man to go away it's as a person to fight back my whole way it's fine in the Lord is in as a person that's one more day in the man to go away it's as a person to fight back my whole way it's fine in the Lord is in as a person that's one more day in the man to go away it's as a person to fight back my whole way Bisa ditunga, nanti bisa hidunga, biarana, ifangatiabana, viresana miganya tena, wachana migania ni sasa ni, atia dilaba. Na isa bisa ditunga, nanti bisa hidunga, biarana, ifangatiabana, viresana miganya tena, wachana migania ni sasa ni. Adia dilaba, besamia papariganya, nanti itu ditutup pinwa, sami Madagascar, nanti fakat bahasa lagi, kasih baba, kasih diri, itu bila mereka, fakat bangude, pasang tirangan Malagasy. Nakuaka machapatenga, masamigasi futupisengana, filaminana, fifalapiana, fitabarana, miganya tena, pachanga migania ni sasani, fifalafilaba.
Wala matsapatira, pasangkasi putupisegana, filaminana, ifalapiana, fitamarana biganan senaro, macangabinanian isasani, nagkakilaba, nasaniyan pagkakyan, at sinitubi putupinwan, sami malakasero, kami pagkatyapan sa langit, kasi baba, kasi nini, mitubira, tiranteka, mi pagkatyapan muli, pasampirakan malakasi. Nasamiyan paibiyanya, nagsimitubi tutupiwan, sami malagasya, kami pagkatyapas malayan, kasi baba, kasi dini, mitubira, tiranteka, ipagkatyapan muli, pasampirakan malagasi, ipagkatyapan muli, pasampirakan malagasi, ipagkatyapan muli, pasampirakan malagasi. Eny fanomerapatsika amizao arivo zao rivariva tanin'olo loatra koa ka de arivariva mampisamby any Madagasikara efa alina tokoa zao any ka dia miarabatsika fanomerabatsika manjoy ny fandaharany isika. Androany tsika dia maromaro ihany ny lohateny fa ezahana ny hanazavaina ny zavatra tena mitranga sy zavatra miseho amin'ny raharaham-pirenena sy ny fisehoan'izany amin'ny fomba rehetra. Androany dia nieritseritra ny hoe hanao fandaharana manokana momba ny fandaharana ny any atsimo satria tsy afenina fa quand je parlais de l'autre vieux là, qui nous foutait la honte, et là il y a un autre qui est pire, le jeune président qui fait pire. Ary tena mamenatra mihitsy hoe taloha manko tany amin'ny taona tany amin'ny année 90 tany de misy blague ohatran'izao hoe Ethiopianina mandoa zany quand l'Éthiopien il vomit c'est parce que voky izy zany satria ny Ethiopianina tamin'izany dia tena anisan'ny nanaovana hetsika mondial mihitsy amin'ny resaka famine, amin'ny resaka noanana, amin'ny resaka sécheresse. Amin'izao fotoan'izao be dia be ny firenena afrikanina dépassé ny Ethiopianina largement ary anisan'izany Madagasikara tena dépassé ny Ethiopianina largement any ka vitan'ny Ethiopianina no manao chantage ny firenena malagasy. Ohatra fotsiny zao takany hoe Ethiopian Airlines izay tena mahavita manao lobbying matanjaka de voatery misede amin'ny espace aérien malgache ny malagasy satria miaina sous dépendance raha izay no ilazana azy satria tsy manana nefa monsieur Mafilo hoy le fitenenan'izay hoe ny ozabody manify de manify nefa ny fihetsiketsehana be dia be de zay le izy ka
Iresaka momba ny any atsimotsika rehefa avy eo. Fa ny tatasika aloha dia misy fandraisany amin'ny anankiroa, vetikevitra anankiroa hoe andemena ahy. Mba handemena ahy zany dia fa tsy za moa zany fa rehefa dinihana zany le mpitondra teo hatramin'izay dia misy zavatra mitranga ary misy fomba fandemena mpitondra ka ho lazaiko amintsika le izy ho azavaiko amintsika. Ao koa ny hoe aza miandry ny hafa hanao ny tokony ataonao. Satria zany rehefa mandeha ny fivoriana hetsy sy aroa, izay mihitsy no mahatonga anahako miditra amin'ity lohahevitra ity. Aza nontaniana aho hoe fivoriana aiza na fivoriana aiza fa ohatra fotsiny izao ny amin'ny resaka vakoka dia tsy indray mandeha Andriamatoa Ralimo no miteny hoe afa mitatitra avy amin'ny fivoriana ihany hoe nareo malagasy ary ny ohatrany fahaizanareo malagasy ohatrany tsy taitra amin'ny zavatra tokony hasarotiny. Io teny io any amin'ny vakoka dia miverina matetika koa aty amin'ny fivoriana politika, aty amin'ny fivoriana stratégique, hoe inona nahazo ny vahoaka malagasy fa toa resy tory. Lava be le torimason'le vahoaka malagasy ary anisan'ny eo zany no mahavariana ny maro. Inona lazaina zany araky ny hoe phénomène psychosociologique na phénomène socio-psychologique ihany koa na mifamadika na vice versa zany. Misy zavatra hafahafa, izay zavatra tena hoe tsy azon'ny teknisianina eritreretina amin'izany domaine ny resaka sociologie zany mihitsy, ny zavatra mitranga ao anatin'le conscience générale, ao anatin'le fivoatran'le fiarahamonina malagasy ao anatin'ny torimaso. Eo zany no hoe mipetraka zany ny fanontaniana hoe fa inona ary ahoana ny mahatonga an'izany. Dia zay tsika zany no mandeha ny resakitsika to ka dia avy eo miditra any amin'ny hoe inona ny antony anaovan'ny Andry Rajoelina n'ity le tournée isakateteky ary indrindra amin'izao fotoana izao, karazany tao manao madaredy izy, inona no antony. Ho azavaiko anareo ny antony dia mba ahafahanareo mahalala sy mahatsapa hoe feno fiatsaram-belatsihy fotsiny ny zavatra ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina rehetra. Ndao ary. Atomboka tsika amin'ny tatasika. Ny tatasika dia raha nalefako le hoe mifankatiava fa samy malagasy teo iny dia tena misy dikany satria fantatrareo tsara fa nitokana tsangam-bato anankiroa Andriamatoa Andry Rajoelina zany dia tsy androany fa tamin'ity herinandro ity moa zany. Ny tsangam-bato ny Andriamatoa ny ray aman-dreny professeur Albert Jafy, ao koa ny ray aman-dreny Dadabe Philibert Tsiranana. Ho azavaiko ny tena fototr'izay fa misy zavatra ihany tokony ho hazavaina izay tena hoe qualité an'ireny olona ireny, ny toetra araka le tenenako antsika ho ahy hoe nanana volamena tsika ary men'Andriamanitra volamena. Any amin'ny adihevitra teknika moa zany na hoe any amin'ny politika tsy fiteniny hoe sao de sanatria raha mba voaozona, sanatria voaozona ireto malagasy reto satria
men'Andriamanitra olo-kendry izy dia nopainy ary nolotony ary tsy anarana ratsy ka tsy nomeny an'ireo olon-dehibe nitondra azy. Fa rehefa taty amin'ny fatina jilamboto izy tsy manana etadamina na amin'ny fitsamboran'olona na amin'ny fanagadrana olona, ary le fanagadrana amin'io tsy hoe pour l'intérêt général na intérêt communautaire, intérêt de la nation, fa intérêt personnel, vengeance, intérêt économique personnel par le népotisme, par le hoe niay ihany aloha zay vao ny an'ny hafa, dia men'Andriamanitra olona endry tahaka izany le malagasy, fanopaindra malagasy ary meny anarana faran'izay zokiny. Ny tena moa zany nanam-potoana maharitra, ary tena maharitra araky ny lazaiko anareo hoe isaky ny miona ny tsy madama tsy nenina i Mama Tereza akory nandeha ilaza fa diso zany. Nanam-potoana ela ny resahana tamin'izany atao hoe professeur Albert Zafy. Nanam-potoana ela ihany koa ny resahana tamin'izany hoe sy nandraisana anatra tamin'izany atao hoe Ratsiraka Didier. Ireo aloha no akaikiaka, ireo no fantatro, dia fantatro ny toetrany hoe ahoana ireo olona ireo. Mitogako nareo eto indray zany hoe ahoana ihany ary no anatin'ny sain'le rivo vao viny Ratsiraka Didier petafan'le ry dia izao indray lazainy indray mitsara amin'le olona, ka misy tsara amin'le olona fa raha hoe manao adisoany ery izy sy ny zavatra tsy mety amin'ny safidin'ny politika ihany no anasorana ny toetra tsara izay ananany. Raha antany azy zao nareo hoe inona ny toetra tsara izay ananan'ny Kiaravavimanana, dia ny fahaizany développer an'izany atao hoe industrie, ny fahaizany mandany ny vola io amin'ny investissement ho an'ny communauté na collectivité, ho an'ny vahoaka zany. Fahaiza amin'ny négocier, toraka izany koa ny Ratsiraka amin'ny bailleur de fonds, aingana sady rapide toy an'nga Herina Rajaonarimampianina. Ka eto aloha zany dia ireto no tena efa hoe hitako akaiky ary fantatro amin'ny fomba fanaony, dia ny professeur Albert Zafy sy nga Ratsiraka Didier. Mifampiresaka tsy moramora zany cours magistral momba ny hoe fampianarana ny tantaran'i Madagasikara adiny 4 be zao. Nataony Andriamatoa Ratsiraka Didier taminazy ao, ary dia mihaino fotsiny ianao eo, mianatra ianao karazany ohatra mihaino an'Ray Beda, akoatran'ny hoe tany amin'ny université zany dia misy ray aman-dreny mampianatra. Takizany koa professeur Albert Zafy mananatra manoro hoe takan'izao le roa no fitondrana amin'ny firenena, tandremo rehetra, tandremo zaroa, tandremo zao, dia milaza secret d'état kely eo izy dia marina mihitsy le teneniny misy olona ny teny iny hoe rehefa manomboka pointilleul koa dia teneniny ianao hoe manatona ny nga Serge Zafy Mahova fa izy mahalala an'izay bebe kokoa. Tsy te hiteny izy eo, tsy tianizy no engagé hiteny an'le izy satria izy tsy dia fombany loatra ny manaratsy olona na nanao ratsy taminy ary le olona. Tena marina mihitsy ty teboka, misy teboka fafiry moa avy amin'ity le sifaka ty sahiny izy teo, studio sifaka feon'ny tanora maro loko no nandraisako an'ity
ty extrehana filazana ny zavatra 30 tsy fantatra, tsy de fantatry ny vahoaka. Izy ty moa de tsy fantatra fa maninona natao 13 fa maromaro ny zavatra tsy fantatry ny olona tena teotran'ny professeur Albert Zafy. Tsy rancunier izy, kanefa nazanona zany tena narary taminy ny fandorana ny rovan'ny Madagasikara. Tsy de nampaninona anazy loatra ny lazaina hoe rasiste izy na tribaliste, satria tsy zany izy. Fa iny ny tena anisany namparary azy, ankoatran'ny hoe namadiany hoe olona teo akaiky azy, ary anisany tsy de tapiny koa ny resaka ratsirahonana zay tena namadika azy tao anatin'izany zavatra rehetra zany. Professeur Albert Zafy dia nanana karaktera maromaro ary tena misongadina ao anatin'izany karakteran'izany dia le humilité, le fanetretena. Marina mihitsy ary tena diniko ty le hoe naveriko aneo izy ny filoham-pirenena manko de manana an'izay ino izy teo manana an'izay le caisse noire na caisse spéciale zany anazy zany ao anatin'ny fitondrana. Ka izao neny professeur zany rehefa niala teo amin'ny fitondrana izy dia naveriny rehefa empêché izy tamin'ny 96 de naveriny tany amin'ny trésor ny fonds spéciaux. Zany hoe fonds spéciaux io zany ny filoham-pirenena manana ny idôly. Naveriny ny azy ary ampanetretena ny namerenana zany. Fa za miteny anareo fa tsy nisy filoka niala teo amin'ny fitondrana ka tsy mitazona ary tsy mitondra niaraka tamin'ny fonds spéciaux. Ny filoha Ratsiraka indray dia izy indray plutôt contraire zany izy amin'ny rahalahy. Zany hoe raha ohatra tena marina raha mba niara-niasa ny professeur Albert Zafy sy ny amiral Didier Ratsiraka mety hafahafa ny fandehan'ny firenena. Fa ny problema tena tsy mitovy mihitsy ny fomba fieritseretana ara-politika hitondrana ny firenena ho anazy roalahy. Je reconnais fa hoe diso izy ary samy nanana ny fahadisoana izy amin'ny rahalahy, fa tena tsy afeniko ireo olona fa misy toetra ananan'ny professeur Albert Zafy, ananan'ny amiral Didier Ratsiraka. Somary hitakitako kely zay tamin'ny Andriamatoa ananan'ny nga Philibert Tsiranana. Somary hitakitako kely reo toetra reo tamin'ny nga adiniko ambako ny anarana Ery Rajaonarimampianina, satria nahoana ozy nareo ato amin'le fandeferana le nanaiky ny ala, nanaiky nafoezina, efa vita le opération, efa latsaka ho an'ny ranomasina teo amin'ny palais. Fa tonga sainy nga Fleury Rakotomalalo hoe le ty nisy zavatra tsy hitany lahy tamin'ity olona ity. Dinio ary jereo. Tsy andro-kafana ny Ery Rajaonarimampianina no ataontsika eto, fa lesona ampitaina amintsika hoe nomen'Andriamanitra filoha, nanana toetra, nomen'Andriamanitra volamentsika intelon'ny sesy fanaloantsika mandeha on a préféré embrasser les jilamboto. Ireto aby zany toetra zany
faiza mitantana aloha voalohany indrindra. Nisy zany tao amin'ny Philibert Tsiranana, ray aman-dreny. Nisy zany tao amin'ny Ratsiraka Didier. Tsy miteny eto hoe averiko ihany safidy politika na lalana politika fa ny fitantanana ny teneniko. Zany ateo hoe ny administré zany. Ndray administré ER, ndray administré E accent aigu S. ny administré le faran'izay avec E accent aigu S. Tsy moramora io. Ny professeur Albert Zafy no somary mikavivi tamin'ny azy. Kanefa na izany na tsy zany, ilay fandeferana tena hoe olom-panjakana manetry tena tsy manararoatra ny fananam-panjakana dia tena inégalable ny professeur Albert Zafy. Mety diso zareo tao amin'ny politika. Kanefa na izany na tsy zany, zavatra tsy azonao lavina na inona lazainao ry malagasy fa niadana amin'ny malagasy tamin'ny andron'ny Andriamatoa Philibert Tsiranana. Mbola mora na nilahatra ny sakafo, tsy dia nisy firy ny mpanendaka ihany koa tamin'ny andron'ny Ratsiraka raha tsy efa taty amin'ny taona 90. Nolazaina tamin'izany andro zany, eto manko nidiran'le mba handemena Ratsiraka zany, mba handemena nga Ratsiraka Didier dia ny diabolisena ny zanany sy ny vadiny. Diabolisena tous azimuts. Mba handemena ny professeur Albert Zafy dia ny diabolisena ho tribaliste ny professeur Albert Zafy. Mbola velona daholo ny olona nanao an'izany tompoko. Handemena nga Hery Rajaonarimampianina dia ny diabolisena tanteraka ny vadiny, ny zanany, tonony tamin'ny androny Andriamatoa Ratsiraka Didier sy ny professeur Albert Zafy. Mba handemena ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana dia ny fahasalamany no nararotina ary nentina hatrany amin'ny fanonganam-panjakana tany amin'ny 2/7/9. Azadiny fa tsy ny hoe fanonganam-panjakana no nahapotika ny Madagasikara, fa ny tsy fahaizana ny fidy lalana politika izay notohana ny vahoaka ihany koa ary napetraky ny vahoaka ihany koa. Misy responsabilité ny vahoaka ao anatin'ny fametrahana ny zavatra ratsy. Saingy izao kosa, rehefa nametraka ny zavatra ratsy ny vahoaka ka tonga saina izy hoe tsy mety io, dia izy ihany no nanakapoka an'le izy. Eo isika zany no miditra amin'le, satria tsy dirako lalina ho azy zay satria verenako zay rehefa avy eo miditra amin'le aza miandry ny hafa amin'ny zavatra tokony ataonao. Zao ny zavatra lazaiko anao ry malagasy. Raha ohatra tsika ilaza zao hoe manahoana ny toetetry ny vahoaka any Afrika. Any Afrika dia zao, rehefa tsy mety amin'ny doziny io
dia nahafaty azy zany tsy misalasala izy midina eny an-dalambe ary manakapoka. Tonga dia manakapoka, mampiseho zavatra tsy zakany, ka na olona roa ary izy na telo eny fantatry ny afrikanina tsara, zay mako ny mahasamy hafany hoe olona miainga amin'ny conviction. Ianao zao raha mieritreritra, raha mijery ianao zao tony tadidiko tsara mihitsy a. Le akamako anankiray tsy ho tononoko ny anarany a, fa mety any Madagasikara izy zao. Taty aoriana koa moa rehefa mifamela heloka dia mifandray tanana. Fa tadidiko tsara mihitsy tao anatina vanim-potoana mafanafana. Raha nisy olona akaiky nga Hery Rajaonarimampianina tsy mandatra toko dia izany Nepatreky zany. Da Nepatreky zany. Masoko, ça ne se dit pas hoe j'ai vu de mes yeux, rehefa j'ai vu fotsiny dia zay. Fa mila tena hoe tsindriana amin'ny fomba mahery vaika izy zay, sy matotra, matoa miteny hoe ny masoko mihitsy no mahita. Tany an-tranona au conseiller, zany hoe membre ny ACC zany, nitondrany Nepatreky vola amina sakosy maintimainty maromaro. Teo amin'ny telo teo, tsy za rery ny vavolombelona amin'izany toko. Nga Nepatreky. Tsy mahamenatra ny nga Nepatreky ny tonga ny fitondrana mampaha dia iny nga Nepatreky no sénateur ao anatin'ny listin'ny IRD, izany fanaovana politika izany, fanetrim-be-pirenena zany. Tena miala tsiny a, miala fondro aho, fa tsy izany no tokony modely ny tanora. Misy ny teny mako nisy zokibe hoe ny fidiana tsara, ara-toetra, ara-pitondran-tena ireo sénateur ireo. Miala tsiny aminao zokibe, fa raha ho détaillé eto ny toetran'ireo sénateur niara-nijory taminao, ankoatra ny mpangalabadin'olona sy ny jangajanga, mijokotsirika toy ny tontolo izay izy, tsy mamenatra azy ny mangalabadin'olona. Olona akaiky ao, tena akaiky, ao anatin'ny hoe fiarahamonina akaiky. Tsokon'lery ny vadin'olona. Tsiny aminao a raha sokony be, fa raha détaillé koa izy aby n'izao, izy aby n'izao, zany sirama zany, nisy tompony nafahity an'izany, nisy tompony. Vadin'olona mipetraka eny Ivandro, Savamasoandro eny, mpanao rally, tsokon'lery. Tena zany tena hoe tsisy menatra. Ary izay mihitsy mako io le fitondrana amin'izao fotoana izao io. Misy fitapenana maso amin'ny zavatra tsy mety ao. Ary zay no mahatonga anao hoe ialàndray Fleury aza miditra amin'ny zany fiainam-boto zany. Ireo le mijorojoro sénateur reo raha détaillé-ko aminao nereo ry raha zokiny be sahirana ianao e. Tsy fiteny iny teneninao iny hoe no fidiana
Ie, tena manaiky mihitsy satria atao mary, atao vao mandinika marina ny teninao, tena marina ke ny teninao fa miala tsiny tena fidina mihitsy araky ny fitondran-tena sy ny teo-panahy ireo olona ireo. Atao hoana moa ny fidy olona ho senateura hiaraka aminareo raha tsy misy hitovizambizana toetra amin'le filoham-pirenena. Tsy afaky niaraka ny madio sy ny maloto. Dikan'izany tsy maintsy nijerena le somary mba madidio amin'ny fomba fitafy zany hoe madio lamba e, fa maloto saina, maloto ara-panahy. Eo zany tsika maverina ry amin'le aloha hoe aiza ianao raha malagasy, de tato ny vavoninao ve mahita an'izany hoe ty boay ty io ny mpijangajanga, ty boay ty io ny mpangalabadin'olona, vadin'olona endry ry, tena za tsy nahita bandy akama modely endry ohatran'izany bandy zany, vojokon'le ry le vadin'olona. Tsy azo ampidira trano zany rangahy zany. Izy de any anatin'ny société soi-disant le jet set malagasy manko de zay, fangalangala-bady ao dralahy, fampifosafosa ao dralahy, tena atao hoe jet set malagasy. De rehefa mangalangalatra ny sasany de mitipy ny masony sasany de dokafana de tsara lesy zany tomobile zany, tsara lesy zany tranon'la zany. Izay no atao hoe jet set malagasy. De le somary mba mividy avion kely, jet privé kely. De raha hiampafolon'izy Menakavy mba mamorona orinasa mba misy création d'emploi, fa sisan'izay spéculateur. Izy ny tompon'ny économie ao anatin'ny firenena zany. Reo zany le haute bourgeoisie merina. Alaina ny tanin'olona ry, alaina ny tanin'ny mpanjakana ry, de tonga de bodona fotsiny. Tsisy refiny tsony le lalana hitondrana an'le firenena. Ka amika tsy misy zany hoe état d'âme ka hoe mba vola tokony hiditra amin'ny fanjakanany de petafana ihany. Fahito ny sirama no leban'ny zay. Fahity. I sirama tsy tafarin'io tsony hatramin'izao. Ahoana nafahanao hoe amokatra siramamy, misy bandy olona ray manafatra siramamy hatrany amin'ny 12 000 tonnes tous les 2 mois, ary mora lavitra noho ny andro siramamy satria tsy mandoa droit d'accise izy. Ratsirahonana no teo amin'ny fitondrana. Akamany ratsirahonana zany e. Olona akaiky ny ratsirahonana zany e. Zay nataoko anareo hoe ino rangahy ino anisan'ny nanapotika an'io Madagasikara io. Tompona andraikitra voalohany mihitsy. De tony ry Andry Rajoelina tony no produiny. Pion. De zao le firenena mifandeha. Aza mandry ny hafa amin'ny zavatra tokony ataonao. Tazana fotsiny ianao malagasy mahita an'izany. Inona no ataon'ny tanora malagasy mahita an'le kadiakan'le présidence de zavatra efatra no resahana. Enjana be ny kadiakany. Enjana be ny kadiakany. Hitan'lahy inane zao. De ao mba misy hoe tsy rariny kosa lesy amin'le vahoaka. Fa zay le tsy rariny amin'le vahoaka zay, tsy izay no mibahana an'le resaka. Satria ny antony de zao, amin'ireo le tanora malagasy ireo koa, any de efa misy ny fiatsaram-belatsihy.
sao dia raha miteniteny foana eto misy mamadika eto dia resaka hafa ny fandeha manahirana ary tena zahay mihitsy marina ny teninao Edouard manao sénateur ry zalahy mba azahoany immunité marina ny teninao aza miandry ny hafa anao no tokony ataonao ho resahantsika ny zavatra mitranga ny Côte d'Ivoire rehefa avy eo miala tsiny betsaka ny zavatra tokony ataonao ry malagasy zao tsika zao mamerina ihany manana tanjona tsika hoe anao contre-attaque hitory misaotra ny aloha zany dia ny voninahitra ary du moins Andriamanitra no tena mena voninahitra amin'ny zavatra ataontsika ary misaotra an'Andriamanitra lehibe aho hoe manana antsika menakavy mpiara-mitolona hanatanteraka ny revirevintsika ny nofinofontsika ny fanondrintsika amin'izany atao hoe Madagasikara mandroso na ara-toetr'aina ny ara-panahy na ara-bola na ara-karena na ara-pahaizana ka isiany ny fandriam-pahalemana sy ny fahadiovana mba ahafahan'ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny fahasalamana manofinofy an'izany tsika menakavy saotra anareo manana anareo tena tsy afeniko ny saotra anareo manana anareo Madagasikara ny tanjontsika dia hoe hanao contre-attaque tsika amin'ny resaka procès amin'ny 30 octobre ary hitory-tsika zao ny zavatra lazaiko anareo mba ahafahanareo mieritreritra hoe ity zavatra ity tsy tanan'olombelona no mitondra an'ity na migidy an'ity zavatra ataontsika ity fa engane Andriamanitra no mitatana an'ity atsika engane ho aho satria vavaka no ataontsika ary finoana no ataontsika zao ny zavatra lazaiko anareo manentana eto manentana eto ary tsy afeniko anareo fa matetika ny kivy tena kivy satria za zany tsy fombako loatra le manentana ohatran'io c'est comme si je suis en train de quémander ça m'énerve croyez-moi ça m'énerve kanefa ny izy ity tsy vita raha tsy tana maro tsy vita izy ity raha tsy paosy maro teo aho zao tao alohan'ny anaovana an'ity émission ity dia hoy aho hoe tena kamo aho zany dia nivavaka dia tsaroako ny tenin'ny dada hoe rehefa misy zavatra pozitif ataonao dia ampatoriany ny devoly ianao nitsanganaingana efa saiko tsy anao androany tena tsy afeniko anareo ampatoriany ny devoly ianao dia misarika eo miomana eo ny matsiaro t'as pas le droit de faire ça fleurir tu n'as pas le droit de lâcher tady mijery fitaratra zany no mijery tu n'as pas le droit de lâcher ahoana moa no amelako sy janonako an'ity zavatra ataoko ity nefa vao omaly dia misy akama ray aman-dreny mpanompon'Andriamanitra pretra any Allemagne ny pretra Eckstein zany niantso izy ary nanoratra izy dia nandefa anisan'ny fanampiana lehibe indrindra ao anatin'izao zavatra atao zao
Raha prehetra tsy fantako loatra hoe ohatrinona ny vola raisin'izy ireny, na hoe ohatrinona ny karaman'izy ireny. Fahafantarako azy ireny to mipetraka amin'ny fiangonana na amin'ny trano vadim-piangonana na amin'ny za moa tsy katolika ka tsy fantatra ireo olona milaza azy, miala tsiny ny mopera, ka tena raisiko joroana vavolombelona eto. Hoy mopera hoe noble loatra io tolona ataonao io, tsy maintsy manampy anao. Tsy tonga tao anatin'ny saiko zany teo fa nampatorian'ny devoly aho, fa rehefa nitsangana avy mivavaka de hoy aho hoe tu n'as pas le droit de lâcher Fleury. Les gens, ils espèrent, ils croient en ce que tu fais. Mahatoly olona mamoaka vola 50 €, mahatoly olona mamoaka vola 100 €. Misy olona hatrany Angleterre tena tonga saina nijery an'le lista. Non, Fleury, anke ataonao nijery an'io zany, satria raha ny provision zay tokony alohantsika zany amin'ity le première vague amin'le 30 octobre ity, de efa kelikely sisa ho manao ezaka kely tsika. Tena tsy afenona fa kely sisa grâce amin'le contribution nataon'ny mopera externe zay. Apatrihiviko aminareo fa mopera nanome antsika 1800 masque tany Madagasikara. Valeur na 9 millions FMG ihany zany. Ary efa nanome plus n'izany izy nizarainy ny monde justice tany Madagasikara. Tena manao ary manampy antsika io olona io pretra ny Allemagne io. Le olona manao zany manampy. Misy tady lâche, misy tady lâché, na hoe ahoana moa zany plaza zany, misy tady anajanona, itsika samitsika ihany ny tolontsika. Ary ao anatin'izany ny tenako ary ampanetretena ny tenenako an'izany, rehefa diso aho de diso de tenenina le izy. Amin'izay miteraka solution ary hitan'ny olona koa ny tokony atao amin'izay. Tsy za rery ny mety ho kivy ao anatin'ity raharaha ty. Kanefa n'inona ny zavatra mitranga? Mahafaly ny devoly ary manome toerana ho an'ny devoly ianao ao anatin'izany. Ny engagement zay raisiko ao anatrehanareo, satria lalana iraisana ny antsika, tanjona iraisana ny antsika. Zany devant eto fa nareo mpiara-miatoka, mpiara-mombonatoka aminahy, ka raha tsy maharaka nareo dia tsy aharaka ny tolontsika, fa de misaotra ny moperitsika. Sy akamako dokotera ny La Réunion tena manao koa zany. Misy mpivady maromaro eto Frantsa manao koa. Paris zany, Île-de-France, misy olona tena tonga saina be avy any Angletera ny manao. Nareo avy any Canada zao mbola anankiray ny nanao. Taraiky be nareo Canadiana, satratry mahira be ve nareo sa ahoana? Asio vezaka kely. Ny any États-Unis, taraiky be nareo, tsy mananona akory. De aza miandry mihafa anao ny tokony ataonao. Atsika malagasy indray any an-tanàna, aza miandry mihafa koa anao ny tokony ataonao. Miezaka ho aza aty manao ny arak'izay tokony ataonay. Ary tsy tokony fa tsy maintsy ataonay. Aza manahy nareo ny amin'izany. Jereo ny rivotra mitsoka any Côte d'Ivoire, jereo ny rivotra nitsoka tany Mali, de fantatrareo ny tokony atao. Misy dikany manko zay zavatra teneniko zay, hidirako zay rehefa avy eo. Lao ary. Tsy asiako hira intsony fa tapitra zay ny tatrasika. Tatrasika manko eo amin'ny 50 minutes hatramin'ny adiny iray sasany eo. Hita amin'ny rivotra ty Afrika ary tsika. Zao
ino kely ty zavatra ty dia tsy hira ity a, zay no mahatonga ana miteny hoe tsy laza hira intsony a. Izy ty a dia fihetsiketsehana nataony ny opposition, groupement ny opposition tany Côte d'Ivoire tamy lahady teo. Zao ny zavatra lazaiko amitsika. Ireto groupement na opposition any Côte d'Ivoire reto dia tsy manaiky intsony ny ilatsahany Andriamatoa Alassane Ouattara satria tsy mifanaraka voalohany indrindra amin'ny constitution ivoirienne ny zavatra ataony takan'io zavatra mitranga ny Madagasikara io. Ny olona hoa mihetsika fa isika malagasy mianahana forceny Andry Rajoelina fotsiny io élection sénatoriale io fa tsy mifanaraka amin'ny constitution io, tsy mifanaraka amin'ny lalàna fototra io. Alatsiny a, mbola betsaka ny olom-boafidy tsy voafidy. Zay vao tokony ho tonga any amin'ny fifidianana sénateur. De miteny arivo, miteny reto tadidiko le akam'izay Orbaina tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina nisy ny dalo niova fo. De miala tsiny amin'izao fotoana izao fa taontaonk'olona lasa dalo tsy niova fo. Miala tsiny taontaonk'olo, je suis désolé. Ianao kosa aloha de mahamenatra amin'ny fianakaviana ianao, tena mahamenatra ianao. Tsisy mahasamy hafa aminao amin'ny epatraiky. De miteny arivo rakotovao, tsy hain'ny malagasy zany. Zany hoe le malagasy zany ratsy vo izy tsy fay, zay foana le izy. De zao ny vondrona nametraka bloky anankiray ireto opposition ivoirienne ireto. Ao anatin'ny opposition dia non ny hoe candidat Alassane Ouattara. Ary tsy vitan'izay mila candidat koa Andriamatoa Laurent Gbagbo sy William Soro. Gia William Soro manko de voatery nitsoaka, zafady voatery nitsoaka aty à Paris amitsika miteny zao. Kanefa na izany na tsy zany dia ny vahoaka ivoiriana tsy miandra ny Gia William Soro amin'ny baiko avy aty à Paris hoe mitoloma vao mitolona fa ino ny vahoaka ivoiriana manjoy ny stady Félix Houphouët-Boigny tamin'ny alahady teo ary feno hipoka hatramin'ny terrain. De hoy ianao lasa saina ry malagasy impiry raha misy filoham-pirenena eto ambonin'ny tany fanitsaka lalam-pandrenana de i Andry Rajoelina voalohany sy ny ray aman-dreny indro. Zao izy hanao élection sénatoriale ao anatin'ny fanitsahana ny constitution sy ny lalàna fototra rehetra maromaro. Nametraka fitoriana tamin'izany ny reto mpisolo vava tamin'ny zoma raha tsy diso alatsinainy. De mino aho fa tsy ho lasa lavitra zany fa tsy ararahin'ny azo raisina ahoana moa izy teo, mitobina nefa tsy azo raisina. Dia marina zany raha vao fanazavana ela amin'ny malagasy fa mahazo resaka.
E zao, asiako enotsika ity zavatra nitranga tany Côte d'Ivoire ity. De ahafahantsika malala hoe rehefa ny vahoaka ny tonga amin'ny toerana ray, tsy afenina fa misambotra nga Ouattara. Nisy député voasambotra, nisy olon-tsotra voasambotra talohan'ity fihetsiketsehany ity mba hanakanana an'ity fihetsiketsehany ity. Fa miteny aho hoe rehefa ny vahoaka no lasa sy midina an-dalambe de tsy voasakanao n'inonina zavatra ataonao. Tokony ho tsapanao vahoaka izay forsanao zay fa aza matory am-pitoerana ho aho. Tsisy ninona azon'io fanjakan'io atao. Ianao manko zatra an'le hoe eny amin'ny 13 mai, zay no mahazatra anao vahoaka? Non! Tonga anao de mivoaka eny amin'ny arabe fotsiny. Lasa dala io. Ny vahoaka eny Akazomanga mivoaka eny an-dalambe sa mivoaka eny Ambondrona sy eny Taninandro na eny Sotry na eny Manjakaray mivoaka an-dalambe na eny Lalamahitsy ve no torahan'ny dinamita na torahan'ny lacrymogène sa inona? Efa natoroko anao ny stratégie. Rehefa misy tsy mahafaly anao de iny ianao. Matahotra vahoaka io fitondrana io efa miteny anao an'izany tsy indray mantena indro. Raha misy olona fotsiny hoe 20 000 na 25 000 personnes midina eo, teraka ny zay tsy teraka amin'ireo bandikely ireo. Ndao ary enona ty zavatra ty. On n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler beaucoup. Le président Bédia est là. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces 10 dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Torak'izay ihany koa exactement ka Madagascar. Celui qui n'a pas honoré ses engagements, le peuple le connaît. Didier Ratsiraka le connaît. Le professeur Albert Zaf le connaît. Le président Marc Ravalomanana le connaît. Le président Hery Rajaonarimampianina le connaît. C'est Andry Rajoelina. Tokony efa vita ny problème Madagascar. Rehefa vita ny tany Gaborone, dia le mivelesiny notamment ny filoha Albert Zafy, Ratsiraka, Ravalomanana moa le efa taraiky ny tany. Dia nondravany ny gouvernement aty, nambana mibasy ny lohan'ny professeur Mangalaza, dia voatery tsy maintsy niala dia ray aman-dreny. C'est lui qui n'honore pas ses engagements, on le connaît. On est bien d'accord. C'est lui qui a volé, qui a fait les doublons, on le connaît. C'est lui qui a appauvri Madagascar, on le connaît. Inona indray no andrasana? Dia aleo hitohy
Loha itony ny zavatra tenenin'ny olona. Ny olona zany tonga dia mahasahy miteny e. Zay kotiny eo kotiny. Ao an. Matoto ny olona itony mahasahy miteny. Dia efa mandeha ny lobbying matanjaka. Efa niteny aho hoe averiko ihany. Lalana diso ny fieritreretana hoe amerina ny ravalomanana ny fitondrana. Misy firenendehibe tena manohatra zany. Raha tianao opposition malagasy azonao tao roto ohatran'ny tony ataony tony Ivoriany tony, dia mahaiza mamaky teny politika, mahaiza mamaky manana vision. Erreur fondamentale zany ao anatina fifandraisana firenena matanjaka anankiray sy firenena mahantra anankiray ka mandroaka ambassadeur. Tsisy lobbying na firenena matanjaka anohana anao ao anatin'izany amerenana n'le rangahy zany. Lany andro eo zany tsika menakavy raha izay mifandehany fa alohan'ny olona manamafy ny fitondrany Andry Rajoelina satria ianao diso lalana. Lany andro eo ianao. Teneniko izay satria mbola misy mafiloha ihany. Ary le riko moa tsy mahatsapa hoe raha tena tiako ny tanindrazako dia manao déclaration officielle hoe tsy hanao politika intsony. Miova ny zava-mitranga amin'izay. Tsy afaka miteny zavatra mihoatra an'izany a. Fa rehefa tsy azonao zany dia aza manao politika intsony. Satria ianao mpanao politika no mitarika ny vahoaka any amin'ny lalana tokony andanana. Entinao any amin'ny lalana diso nefa le vahoaka, dia lany andro eo le vahoaka. Matoto ny mahasahy miteny. Efa miditra tanteraka ny CEDEAO, miditra ny ONU. Arao ny tantaran'ny Côte d'Ivoire, tsy ny tantaran'ny Côte d'Ivoire fa ny zavatra mitrangany amin'izao fotoana izao CEDEAO miditra ary tena miteny mametraka miangavy ary hoe tena hoe reporteo io fifidianana io. Ahoana ny fomba atokavagnao amin'izany niveau zany ka hoe mazaka ny ONU ianao, mazaka ny CEDEAO ianao, nisy vizity, nisy fionana nataon'ny tompona ndraikitra avy amin'ny ONU sy ny CEDEAO sy ny karazany ary médiateur tamin'ny faritra iny tamin'ny Ouattara izay niezaka ny négocier taminy sy ny contraindre anazy hoe aiamory io fa tsy feno no fepetra. Amin'izao fotoana izao ngia Ouattara dia ny immunité ny sisany négocieny amintsika miteny izao. Satria fantatry ngia Ouattara fa raha vao milatsaka eo William Soro dia tsy lany izy. Fantatry ngia Ouattara fa raha vao milatsaka eo ngia Laurent Gbagbo dia tsy lany izy. Izay no sady idirantsika ao anatin'le fehi-kevitra faharoa mifandray manko izy io. Inona ny anton'ity le mivezivezy izy Madagasikara ty? Misy rivotra nametraka an'ireny Ouattara sy Macky Sall sy Andry Rajoelina ireny. Misy rivotra. C'est à vous de lire. C'est à vous de lire, c'est une lecture. Je ne peux pas dire hoe izy. Mazava be. Tsy mety amina firenena anankiray io rivotra io. Dikazany tsy maintsy fafana, misy table rase zany, zany nanomboka tany maliny.
Côte d'Ivoire-tsika zao tsy ho ela koa Madagasikara. Fa saingy zao no mahela azy. Ianao mpanao politika malagasy tsy mahay. Tsy voavakinao ny soratra. Itsika manko mieritreritra hoe tellement tsika zany ilien ty le esprit atsika ilien-tsika ty de mieritreritra hoe en spécial. Urbain rehefa tsy tafa de tsy tafa. Tadio zay. Rehefa hoe non izy le zay de non zay. Firy taona ialany tolona teo, firy taona ianao tolona teo, maninona l'izy ny tsy mety? Satria diso olona. Ny olona entina ho tonga eo am'le zavatra mihitsy ny diso. Ny olona hitan'ny olona. Ramose, voakarakara tsara ane zany William Soro zany mipetraka aty. Tsisy ninona azony Ouattara atao. Natao ny entrée de ino dizy teo entrée juridique. Ah, non ozy amin'ny frantsay. Tsisy fiky. Oui, c'est le endémique. Esprit ilien fa tsy eny insulerako fiteny. Fa ilien tena akaiky. E zao le izy, zay eno tsara ny tenin'le rangahy ty. C'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara, pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Sai, sanni nulla. Pour dire non, il nous faut des réunions et des réunions, des quêtes. Pourquoi se tergiverser? Si c'est la fin et l'objectif est de dire, et tout simplement pour dire non. Et non, non, que stop. On ne demande pas, oui, miala anao amin'ny fitondrana na ohatran'izany, stop. Zay. Zay ny etika. Mialatsiny tsy am'izay mihitsy tsika zany. Laola. Tohiza averina kely am'izay masaka tsara anatin'ny saitsika. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara, pour lui dire. Nous sommes venus ici, niatongavanay eto, de nitenenana hoe aok'izay ry Andry Rajoelina. Tsy midiko zany hoe mialahy ianao na miongana ianao. Aok'izay ry Andry Rajoelina. Tsy vitatsika. Nefa rehefa avy isika hanavaka, tsika malagasy tsy afrikanina, tsika malagasy tsy zao, tena miala tsiny lozan'ny afrikanina lavitra be tsika.
na amin'ny fahasahina na amin'ny zavatra mitrandraka andraisana didy ao anatin'ny firenena. Loha zany lavitra betsaka. Ny olona mahay mamaky teny. Jereo tsara ny fomba hoe nanaovana sy namitsorana tsikelikely ny zanateo Laurent Gbagbo. Jereo tsara misy démarche tena linéaire, logique, ary tonga de lecture claire hoe averin'ny-dalahy eo amin'ny fitondrana ty bandy ty. Lecture claire. Il y a un an de cela ny teny an'izay. Fa zao io zavatra io tsy mandeha amin'ny zavatra anankiray io fa tsy maintsy misy ny solution A de misy koa ny B de ny C. Ny C any Côte d'Ivoire, ny B nga Soro, ny A nga Gbagbo. Ka raha amin'ireo telo ireo no tsy maintsy tonga eo amin'ny fitondrana any Côte d'Ivoire, tadio zay teniko zay. Ny jerena amin'ny hafa de ahafahanao mamaky hoe tena marina zany teny voatavo zany. Totra ny anina tokoa ny filoham-pirenena nametraka an'le Ouattara ry Macky Sall sy ry Mali sy ry teo sy ry Côte d'Ivoire ary Madagasikara. Aizy le ry zao ohatra ny to tafiditra amin'ny canal le ry de nefa ny to réseau an'le ry reny ka tsy mba tsy hampamafy an'le ry de tsy maintsy kaseny reny. Zay le izy, tsy fleurirako tsy malala ny tompony andraikitra am'izany fa zay natao hoe haute diplomatie. C'est qu'en même temps quoi, c'est difficile de la démarrer, mais quand ça démarre, c'est difficile de l'arrêter. En plus, le plus grave, c'est que le nôtre a commis énormément d'erreurs. Erreurs d'appréciation, erreurs de stratégie, erreurs d'appréhension. D'appréciation, enfin, teneko teo moa zany. De nanao foana, iny moa le teneniko hoe za tsy teny mihitsy hoe taiza ny erreur satria vao nitrango zay zavatra de tonga de za hoe potikelary zany. Potikelary zany, la preuve anontany izy, angataka audience izy, tsy rasin'ny olona fa avy any amin'ny AFD ny vola mivoaka satria ny antony de zao mbola tazomina aloha satria mbola tsy mazava tsara ny tena ao anatin'ny sain'ny malagasy. Fa mazava amin'ny olona ny sain'ny malagasy ka mandray ny andraikitra amin'ny malagasy de mandeha ho azy eo aveo. Zao, inona ny antony anaovan'ny Andry Rajoelina an'ity déplacement rehetra eran'ny tanàny ity? Zao ny zavatra lazaiko atsika. Satria izy mba manana ny ngaratsiraka didia izy amin'izao fotoan'izao, efa mahatsapa ary mahalala hoe misy rivotra miainga, mavesabesatra any anany. Zao solution anao de tsy maintsy mampiseho ianao hoe tian'ny malagasy ianao. Jereo tsara, tsisy n'inona vitan'ny Andry Rajoelina. Inona ny projet structurant vitan'ny Andry Rajoelina. Mba lazaona. Terrain de foot ve mampinakanina zany? Mampinakanina ve zany antorony? Zany zavatra lazaiko anao. Tonga zany tsika de sady miditra amin'le sujet atsimo. Raha ohatra ianao hieritseritra n'izany atao hoe fampandrosoana faritra anankiray de tsy maintsy mametraka vision anao court terme, moyen terme, long terme. Zavatra tokony ho fantatrao aloha de zao. Isaky ny tonga ho fitondrany Andry Rajoelina de misy kerehana itsiny. Satria zavatra tsy azo negligena.
vous faites pas intention au bout d'un an, dia tonga dia catastrophe mitranga. Zay mpitondra rehetra tonga teo natsapan'izany daholo. Tamin'ny andron'ny Aratsiraka Dide zao dia ny Japonais no tena niasa mafy tany tamin'ny rano. Ny Andriamatoa Eratsonary Mampiana dia nanao pipeline presque 200 kilomètres izy. Nametraka ny fotodrafitrasa maromaro ny resaka élevage mba ahafahana miady amin'ny kere zany, amin'le petit ruminant reny, takany hoe ny chèvre sy ny mouton reny zany. Nanao ny lalana miainga avy aty Vangaindrano, mandrapatonga any n'inona izy teo, Fort Dauphin, RN12A, à peu près plus de 150 kilomètres zany. Za zany dia gaga hoe any amin'ny rapport'ny UNICEF ianao no mahita an'izany. Hoe ahoana raha tsy mba nanaovan'ireo Eratsonary Mampiana na ny olona niara-niasa taminy ny communication an'itony. Centre de santé any Amboasary, centre de voatery vakiaka ato manko ilay satria niraisiko note, système de protection sociale reny le vatsin'ankonana nataon'ny Ntiana ireny. Ny lalana Ambovimbe Fort Dauphin RN13 efa voasony niaraka tamin'ny Union Européenne sy avy eo nampiany bady peu près any 100 kilomètres any. Ny RN12 Andanivory jusqu'à Pany efa vita étude technique, efa fantatra hoe izy amin'ny bailleur-nao io. Za moa tsy hiteny satria raha hiteny aho dia filirin'le Rio indray le projet dia aleoko tsy miteny fa hatreto aloha dia tsy hitan'le rony izy satria olona lanandra Andanivory sy Ampany. Ny solution nentin'ny olona dia ny désherbant. Inona ny antony nanaovana izany lalana rehetra sy ny karazana zany dia nanaovana ny désenclavement an'le faritra atsimo satria eo no tena anisan'ny problème. Dia nanaraka an'izany no fanaovana ny sekoly. Ianao zany nialala vandy kely tena miala tsiny ataoko ialahy ianao. Fianarana anankiroa telo, toeram-pampianarana anankiroa telo ny vitan'ilay dia tetaka tsy mahita zany tena raha nisy ny olona tokony ho dedaka eny e, toeram-pianarana roa telo, fanaovana football roa ny vitan'ilay tetaka be. Raha i Andry Rajoelina angamba no nahavita an'le pipeline 200 kilomètres sy le réseau hydro-agricole efa presque plus de 80 kilomètres nataony Andriamatoa Rajonary Mampiana, marina mafy, nanao demande-na prix Nobel de tsy haiko izy d'exploit, prix Nobel d'exploit angamba nangatahan'le Andry Rajoelina. Tsy nahita bandy kely dedaka. Manao selfie dia mody miresaka eny amin'ny fasika dia inona ny antony anaovany ity déplacement rehetra ity? Satria efa manomboka déjà aloha le popularité sur le terrain. Ny olona anie ny expert anie tsy mitady zavatra sarotra ry Andry Rajoelina. Ny expert anie ry mpanohitsaina manokana tsy mitady zavatra sarotra. Hitan'ny olona hoe déjà ianao tsy miainga, hitan'ny olona koa ny réaction ny vahoaka any amin'ny fiarahamonina sy ny karazany ihany dia ozin'ny olona hoe karakarao amin'izay fa mivoraka ity. Dia te hampiseho ianao hoe tian'ny olona, jereo tsara le zavatra ataony. Forsena fotsiny zany ary tena hoe terena fotsiny le zavatra zany hoe anaovana tsangam-bato professeur Albert Zafy dia ahafahana miséduire amin'le électorat. Miala tsiny fa izay no ao anatin'ny sain'ireo, électorat côtier. Anaovana tsangam-bato ny ray aman-dreny Philibert Tsiranana dia mbola angalana an'le électorat côtier. Dia tena hoe vao izay le fihetsika dia tonga dia tsapako hoe misy nanolo-tsaina tao.
mode opératoire efa miverimberina matetika zany nanomboka tany amin'ny taona 5-7. Raha vao misy olana ka manomboka mafanafana sy mitabataba Tananarivo dia tonga dia mitsoaka manambitamby ny côté aingana, tambatambazina aingana ny côté. Miala tsiny tokoa. Ny mpiraita-po aminay, ny ralahanay any amin'ny faritra, tsy voamaka amin'izany intsony. Efa arany hoe filma fotsiny ity. Mody manatitra vary ianao, tondra vola ianao. Solution pérenne anie zany. Solution pérenne anie zany. Araky ny teneniko teo hoe mieritreritra ianao court terme, vatsin'akonana. Tonga dia vola tolo-botsitra miaraka amin'izay tokony homena. Moyen terme, ny lalana sy ny karazana, sy ny pipeline. Ny long terme, ny système agricole sy ny habitude agricole na agraire rehetra dia hovaina any amin'ny faritra atsimo. Fa tsy tsapan'ilay tany amin'ny faritra atsimo, tsy tsapan'ilay vahoaka akory hoe misy olona navita ho antsika. Na farafaratsiny ary tamin'ny andron'ny Ngara-Valomana hoe navita antsika. Hoe ny tany atsimo. No tamin'ny andron'ny Rajaonarimampiana navita antsika. Dia tsy mba nieritreritra akory. Ity raiky ity dedaka isaky ny tonga eto ity dia misy kere aty amintsika. Tamin'ny transition nisy kere. Oui, adinonao sady fery malagasy. Misy kere. Zao indray miverina ny kere. Misy rivotra mitsioka any Afrika ao. Ary rivotra mahery vaika izy io. Dia mitady ianao amin'izay ry malagasy any amin'ny faritra. Indray. Tady ianao indray Andry Rajoelina ry malagasy any amin'ny faritra. Tsy te hamalinao hors-sujet no resisteva fa tsy izany ny important eto. Ilainy Andry Rajoelina indray hiseho sy hijoro ny malagasy any amin'ny faritra. Dia raha vao fitaka ianao ry ralahy sy anabavy, ry Elina Bezaza ohatra sy ny karazany ireny, raha vao fitaka amin'izany ianao satria ianao sy doka hoe izy izay manko le frappy. Ary izy mihitsy manao an'ilay frappy. Izaho irery no mba nahatsiaro any dadabe Philibe Tsiranana. Azafady tokoa. Azafady tokoa. Izaho irery mba nanangana tsangam-bato ho an'ny ray aman-dreny Albert Zafy. Tena miteny amintsika menakavy aho. Teny amintsika fanomپana à titre posthume an'ny professeur ny fametrahana ny tsangam-batony eo Ambohijatovo. Tena ompy io. Amo miala tsiny zany. Nangataka ny olona hoe aleo eo atao eo Ambohijatovo. Amin'iny côté le mangataka iny. Mahafinaritra zalahy ary misaotra anareo. Le initiative an'le mangataka tsy meko tsiny. Tena mahafinaritra misaotra anareo. Fa le initiative an'le nanome. Mipiro aho zay no nangataka ny Ambohijatovo io. Sady tsy nahazo autorisation, tsy nahazo miditra tao. No nidarofana tamin'ny Grenady. Le ray aman-dreny. Grenady. Averiko aminareo foana zany hoe nisy zany. Ary tokony ho fantatrareo fa tena hoe tsy misangisangy zany Andry Rajoelina zany.
Nisy hafatra mihitsy nataon'ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy tamin'izany andro. Ary aza tininao mbola averiko ihany hoe tao an-tranon'ny professeur Albert Zafy ny alina ny tsoahan'ny Andry Rajoelina tao an-tranony rehefa nisambory ny Marc Ravalomanana izy ka natao azalambo no nafeniny. Tafahala ara-potoana ka nalefa natsoaka vao maraina tany amin'ny ambasady izy satria dia nysavaina ambony ambany zany zavatra tsy azo atao indrindra eto ambonin'ny tany domicile na ancien président tompoko misy procédure enjana vao azonao savazavaina zavazavaina ambony ambany ny tranon'ny professeur Albert Zafy tamin'izany andro. Sotra an'Andriamanitra fefalasynga Andry Rajoelina fa raha tsy zany zava-doza. Tsy nanakana n'ngay Andry Rajoelina nitoraka grenady ny professeur Albert Zafy zany. Ary rehefa maty ka nodimandry ny ray aman-dreny Albert Zafy professeur dia tsy mbola namenatra n'ngay Andry Rajoelina koa ny mipetraka anisan'ny olona vangina tamin'izany andro. Dia io le tsangam-bato zany hoe teo izy no nangataka ary teo ihany koa anisan'ny fotoana hafa dia nisy tery amin'ny Ravangandrenavalona satria nisy objectif hoe hiakatra eo Ambohidratovo zay zavatra rehefa vao Macron dia teo dia efa nirarafany dralahy vaiko avy any ambony avy any amin'ny Andry Rajoelina. Zay ny amin'ny androany rivotra aty Afrika spécial sud spécial sud amin'izay ny spécial sud tenentsika eto dia zao le izy mahamenatra. Raha zao zany ny amplasin'io Andry Rajoelina menatra. Ary zay ngamba no nahatonga andra namana moa satria tsy akama mihitsy ireny mpamadika zany. Rehefa hoe namana dia matetika ny namana mamadika fa ny akama tsy mamadika. Dia zay ngamba nahatonga andra-namana tsy nandeha nakany amin'ny ONU. Zao zavatra teneniko antsika. Fa maninona moa no député na ohatra hoe tompon'andraikitra ambony eo La Réunion no manao mouvement hanampiana amin'ny faritra atsimo. Maninona ry Fleury Rakotomalala avy aty a Frantsa aty amin'ny 10 000 kilomètre aty no manentana ny malagasy amin'ny vakansy Toussaint dia manatera vovon-dronono, akanjo, kiraro, fitaovam-pianarana, kilalao ho an'ny ankizy, fanafody raha misy vitamine reny zany, surtout fanapody kibo ihany koa, surtout raha misy afaka manome beky tena raisina tanandroa tompoko, tena raisina tanandroa. Dia zao fa maninona noho izay ndao le etsy La Réunion no raisintsika ataon'ny fanadihadiana. Zao zavatra teneniko anareo. Fomba anankiray zany ampisehoana fa tsy mahavita ary efa tsy araka le fitondrana intsony ny fiandraiketana ny adidy izay tokony ndraisiny amin'ny alalan'ny fitondrana ny firenena, fitondrana ny malagasy, fitondrana ny zavatra izay tokony andeha minitsiny ka raisina tokony hoe urgence nationale ny zavatra ohatr'ireny. Mahonenana, makarary fony mijery hoe atsangana le zaza 12 13 taona eo tsy tafatsangana.
sorta nanaovana ary tsisy akanjo rehetra azy. Efa il y a un mois et demi ty projet ty, non ray volana zay, tamin'ny 12 septembre no nitapahana, 19 septembre no nitapahan'ny akama fanampy ny faritra atsimo izy, fa tsy niandro ny hoe la réunion na hoe Frantsa vo anao. Efa nanao ny akama tany Amboasary, efa nanao ny akama tany Mangily, anisany nanao ary nitarika sy ny sensibiliser ny olona, ny akama sy ny monde justice, tsisy taitra isika malagasy. Izay manko tsika hoa, jereo fa misy sary any, nandefa vovo-dronono, nandefa tamin'izany andro aho rehefa miteny hoe tsy maintsy vidanana ronono mandry concentré miaraka amin'ny vovo-dronono ary andefasana sy ny farilaka ireo ankizy ireo tsisy nino. Nieritreretina fa tsy tokony izay no natao tamin'izany andro any. Io no rava mitsanga rehefa mitondra firenena anao ka mitondra olona, tsy maintsy lasa aloha, quitte à hoe incompris anao ao anatin'ny zavatra ataonao. Eh ben j'étais incompris. Quand à l'époque je disais hoe any amin'ny faritra atsimo ny andefasana an'ireo don reo tamin'ny andron'ny MCMM, de tamatavy koa ary fianaran-tsoa. Dia nieritreretina fa niteniteny foana ny tenako. Nataoko ihany aho, nanampy an'Amboasary aho, nanampy an'le adiniko ambakin'le nandravatseny iny, le il y avait 115 sans-abri. Nanampy an'i Mangily, izahay Menakavy, izahay akama zany no tiako tenenina eo. Ary mbola anampiko io zay. Fa manomboka amin'ny semaine ny Toussaint, zany hoe le 31 zany tompoko, dia any Gambé no atao ny point de collecte. Ho anareo any amin'ny faritra, tena mety de regroupe eo, misy hono any Montpellier manko, nisy ny saisirana, ataovy re ialana tsiny indrindra zay ahatongavan'ny fanampianareo na ny entana ataonareo ho tonga aty a Paris. Mariako etona fa akama no nanome tanana andefana zany conteneur zany gratuit any Madagasikara. Gratuit ho an'ny akama, gratuit ho an'ireo malagasy sahirana any amin'ny faritra atsimo no anaovana izany. Ka manomboka eto zany de efa miteny aho, sao lahy, misy olona misy loky ka mivaribarotra ny fitaovana omena ireo mahandro ireo. Tena tsy fanaraka tsika, tsy fanaraka tsika. Mangavo ny toerana misy mangavanao a mopera externe mba hijery religieuse na aumônier zany a katolika amin'iny faritra, amin'le faritra misy an'ireny malagasy tena valaka be reny zany ny faritra atsimo. Ho lazainay le toerana hoe aiza aby le izy, ho lazainanao fa tena sahirana ary mampalahelo le malagasy, fa tsy vitany hoe miteny hoe malahelo tsika, fa on va agir et on va réagir. Zay ny androany. Raha fehezina zany dia manakaikikaiky ny fizongozonan'ny fitondrany Andry Rajoelina rehefa mahita ny zavatra miseho ao Afrika izy, ka mahana be ny any
Fantany fa Antananarivo tsy ho azony. Ary Antananarivo efa tezitra tanteraka aminy dia mihazakazaka aminao izy mankany amin'ny faritra. Fa za miteny aminao, tsisy raharahiany Andry Rajoelina amin'ny vahoaka any amin'ny faritra izany. Rehefa ilaina ianao amin'ny politika dia io ataony io no atao. Rehefa tsy ilaina ianao dia na mararinao ara eo ambonin'ny sima ny fandrinany, na mararinao ara tsy mamaky any Andry Rajoelina ny heritreritra ny hanome fanafody, fizarana fanafody ho an'ny CSP2 any amin'ny faritra ka tonga ara-potoana amin'ny fanafody sy ny dokotera. Tsy mamaky azy. Ka any ka matory ary ianao, mararinao dia ambonin'ny hazo, ambonin'ny fandriana, tsisy tsisy kidoro, tsisy bodofotsy, tsisy fadiovana, ny tensiomètre raha tsisy. Fa alohan'ny Andry Rajoelina, lanina amin'ny fanamboarana terrain de foot, lanina amin'ny oeraoera tsy maintsy mandeha, ny vola toy izay anaovana an'izany atao hoe urgence nationale mikery. Ka hanika aseho an'ny olona aty ivelany raha tsy mihiratra amin'izao ny masonao ry vahoaka malagasy. Fa efa ahoana moa ilay tsy fitiavanao ny frantsay? Olona ambony frantsay, député frantsay, maire frantsay no miezaka mobiliser olona ny larenio hanampy anao anetsy. Fampisehoana zany ary fametrahana hoe afatra hoe tsy mahavita azy intsony ny filoham-pirenenareo. Anahoana moa zany hoe ino zany ny sinoa amin'izao fotoan'izao hanampy ny Amerikanina ka hanao collecte-na akanjo sy kiraro alefa any États-Unis? Anakin'izany ve ny Amerikanina? Ary ny sinoa koa ve sahanao an'izany? Nen'olona raha manao an'izany dia any amin'ny resaka borsa no miseho. Fanetsika. Collecte-na akanjo, kiraro, sakafo. Vizantsika. Zaho tsy teny hoe mampalahelo tsika fa safidy io samy mizaka izay tatiny, fa rehefa tsy mataty dia misy fanafody anankiray, tsy misy any efa tsy hoe fantatrao ny toany.
Zany a dia misy vaovao ihany tsara ifampizarana. Raha pitso ataondro zany a dia misy tanora malagasy zany inviten'ny RTL réunion raha pitso ataondro heure de la réunion zany a iresaka momba ny sud ka ilaina ihany mandila tsofina nga feno arsan moa zany a nga feno arsan ty dia mapary izy ty nanohana ny Andry Rajoelina tsy voatery hoe mapary fa nanohana ny Andry Rajoelina ary solon-tenany mihitsy tao amin'ny CENI fa rehefa vita moa zay nilaina azy dia naisany toy ny fako le zanak'olona ary entre autres zany il y avait des milliers comme ça, sinon des centaines, des milliers. Pourquoi? Parce que marone za zany miteny anareo hoe tsy ilain'ny Andry Rajoelina tsisy antony ilain'ny Andry Rajoelina ny olona avy any amin'ny faritra zany taka niteneniko hoe misy bomanga avy eo anatin'ny fitondrana io fa ilain'ny Andry Rajoelina zany satria noho ny tetika politika fotsiny. Zay mila anareo izao dia manatonatona anareo satria fatany fa misy rivotra mitsoka mafana sy mamay de mamay aty Afrika ary fatany ihany koa hoe mety tsy ho fatany hoe avaiza ary iza ny tompona ndraiky tamin'izany rivotra mitsoka zany. Aiza mamaky teny ianao malagasy ty ndray zany de hira ho alefako ty satria tsy fantatro na ao tsara ty hirany akamo mampampaminy ty fa de ho alefatsika akamo amin'ny Facebook izy no. Anno maneggi chi fiena manolo, anno forte vela. Ci sante da cara nosa, ni no tolo chala. Anno come maneggi chi fiena mana, no ta vela sara. Sombana e farà salvo misare tuo viser. Se ci ma vitami tutta fava ti tiene mandalena. E non ci cacciumina, anno mi tarasa. Andiamo a vedere mi fiti cara, c'è ma venti casa. Tutti quena farà sono per mangiare. Diziani salama, hanno detto mia mai
You don't see me moving me nowhere. I'm while I feel in my nowhere. Put it when I son of a Martinia. He's young Salama, I know Jackie me a Maria. You don't see me moving me nowhere. I'm while I feel in my nowhere. Wali wali kima sumisa. Evegi no uluwas, evegi no nanabasa. Sa nandi, ewana jaga ditaka. Uchipi no nanda, singing no like ifalitaka. Asanandani ya jamita di masi. Azadino ny ezakitsika amin'le ezaka procès satria miditra amin'ny efa kelikely sisa le premier amin'le resaka provision voalohany zany fa raha ohatra hiditra amin'ny resaka contre-attaque tsika dia mbola lavitra be tsika ary mbola tena tenenina hoe départ moins zéro. Davara. Magana marudi, mafalani kuranga, oke kibaba bafuzi. Zedi chini malu, mifamali kuata nefati. Somane milano mitichi baki baki nemiyati. Usikwe no farasa no bamatinia. Isyani salama, ano jeki miya maria. You don't see me moving me nowhere. I'm while I feel in my nowhere. Usikwe no farasa no bamatinia. Isyani salama, ano jeki miya maria. You don't see me moving me nowhere. I'm while I feel in my nowhere. As a messaggio musica sembrano già le noci di veno a voci itali fuori mamma di dire tutti quei no sono bambini Isyani salama ano jeki miya maria you don't see me moving me nowhere. I'm while I feel in my nowhere. Usikwe no farasa no bamatinia. Isyani salama, ano jeki miya maria. You don't see me moving me nowhere. I'm while I feel in my nowhere. Enara, veloma daholo toko mandrapeona.